Izay ny teny Akianja fa hiakatra ety ambony latabatra indray alotsika iresaka ny ligina Analamanga satria dia nanatanteraka ny fivorimbe fanaon'izy ireo isa-taona nanaovana jeritodika ny taom-pilalaovana 2024 izy ireo izay nanao ny tatitra ara-bola ara-teknika ary ara-moraly mbola nahazo ny fitokisana tamin'ireo seksiona efatra ny ligina Analamanga. Nahazo ny fitokisana avy eo amin'ireo seksiona mandrafitra azy ny ligina Analamanga, seksiona Ambohidratrimo, ny seksiona Atsimondrano, Avaradrano ary ny eto Antananarivo renivohitra. Totosa omaly maraina tetsy amin'ny foben'ny ligy tetsy Beoririka ny fivorimbe ara-potoana ny ligina Analamanga nanaovana ny tatitra ho an'ny taom-pilalaovana 2024. Mbola afaka manohy ny asany ara-dalàna izany ny ligina Analamanga taorian'ny fanomezan'ireo seksiona fitokisana azy indray. Araka ny tatitra natao moa zany ara-moraly ho an'ny taom-pilalaovana 2024. Somary mafimafy kely tsy nitovy tamin'ny taona lasa rehetra tany ny taona 2024 satria rahasika nahita fa hatramin'ny 2024 valy marsa 2024 zany vofika ny fifaninana. Somary maro ny antony mampatonga an'izay ny lafiny Akianja lafiny ara-teknika ihany koa ny rehefa fédération satria misy fifanana iraisam-pirenena izay tsy maintsy natrehany ary misy ihany koa ny resaka toetrandro isan'ny nampatonga an'izay zavatra izay. Na dia teo ary moa zany zavatra rehetra zany dia isako n'Andriamanitra lehibe ilay izy satria izy ny tena nitantana sy nitanana mahery no naterahana an'ireny fifaninana an'ireny totosa soma tsara daholo. Tsisy olana zany ny fifaninana na rehetra nisy teto Analamanga na teo anivon'ny seksiona anankiefatra zany na teo anivon'ny ligina Analamanga manokana ary raha ny vokatra moa zany dia afa-po satria afa-po ary tratra ny tanjony ho an'ny fifaninana pirenena ny nasionala moa zany dia ny ekipa teto amin'ny ligina Analamanga avokoa nandobaka ny tompon-daka Madagasikara teo amin'ny sehatra rehetra ary ho an'ny zavatra anankiray koa nisan'ny zavatra nisorako amin'ny fileovana teo dia be dia be ireo ezaka nataon'ny fileovana tamin'ny taom-pilalaovana 2024 iny ny fanamafisana an'ireo inty mpilalao mandrafitra ny ekipa tsara iavo anatin'ny top 14 dia be dia be ireo niezaka nanao mutation sy mitady vaholana mba hanatsara ampitovy-entan'ilay fifaninana anatin'ny top 14. Ny vehivavy ihany koa hitantsika fa tena niezaka be dia be izy ireo efa manomboka voafeny ny fifaninana amin'izao ny ho an'ny vehivavy. Dia zavatra indro-kely foana araka ny sary teo tokony tsy hiverina amin'ny resaka korotana sy tsy fankasitrahana décision ntsony ny fileovana any amin'ny seksiona nisy maromaro kely ny resaka verina famono ny mpilalao ny arantsika nahita ihany koa ny zavatra nitranga tamin'ny finalina ny junior ny misy tsy fankasiatanana ny resaka arbitre tsy tokony verina intsony ireny fa tokony efa misehatra ambombo kokoa ilay sehatra dia tokony androso foana ny rugby ary izay no tanjona ho an'ny ligina Analamanga ao amin'ny 2015 ezaka hifanatona mpitantana isan'ambaratonga moa zay zany amin'izao fotoana izao mba tena ho tanjona iray ihany no iraisana ao anatin'ny tontolo rugby dia fampandrosoana ny rugby fa tsy tokony misy zavatra hafa ankoatran'izay fa tokony androso io rugby io ary ny tanjona ligina Analamanga moa hatramin'izay dia hoe ny ampilalao ny tanora ahatonga anana effectif tanora ny ligina Analamanga mba ahafahan'ny fédération mijery an'izay andrafitra ny ekipa nationale anatin'ny top 14 izany ka dia tamin'ny taona 2014 iny tratra ny tanjona ny lafiny rehetra lafiny ara-bola nisan'ny fotoana nafinahitra ho an'ny ligina Analamanga satria nanomboka miverina mpijery baolina miverina mpakafy ny rugby satria nanomboka nafinahitra ilay lalao nisy fifehezana tsara ny teo amin'ny tontolo fitsarana niezaka loko tsara dia ny rahantsika nahita fa hipoka mamasina tamin'ny finalina ny tombo avo roa eny ny zavatra ny ambombava ny ligina Analamanga izay zarena ho an'ny fileovana moa tamin'ny herintaona raha 10 millions d'ariary mahery ny menana azy tamin'ny herintaona tamin'ny tefa 20 millions d'ariary mahery izany hoe nisy vokatra hatrany zany ny fitantanana sy ny ligina Analamanga koa moa zany niezaka nitantana amin'ny mangarahara. Taorian'ity fivorina ity dia nanolotra ireo anjara volany nandritra ny taom-pilalaovana ihany koa ny ligina Analamanga ho an'ireo mpifaninana tao anatin'ny top 14 nahatratra hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ny vola nozaraina tamin'izany. Nambaran'ny ligina Analamanga ihany koa fa anomboka tsy ho ela ny taom-pilalaovana 2024.